Nantanteraka fiaonam-be tetsy amin'ny GVI nandrefa nambojana ary kosa ny olo-pirenena mandray andraikitra avy amin'ny faritany Toliary tamin'ity androany ity nodiniana nandritra ny fotoana moa ny toedra raha-pirenena indrindra mahakasika ny fanendrena ny Prime Ministre vaovao nanoana ny kandida natolotry ny mapara eo amin'ity toerana ity moa izy ireo. Lovara Manantsosy Christian Rakondramanga. No mafisiny olo-pirenena mandray andraikitra avy amin'ny faritany Toliary fa tokony ajaina ny lalam-panorenana eo amin'ny fanendrena izay ho Prime Ministre ny Repoblika fahaefatra. Ho azy ireo tokoa dia Andriamatoa Resampa Adja, kandida Prime Ministre natolotry ny mapara no mahafeno ny fepetra ankehitriny ary toanan'izy ireo. Tohanana zato isanjato ny fanolorana n'Andriamatoa Adja André Resampa ho Prime Ministre hitantana ny gouvernemanta. Aminay dia mahafeno ny fepetra rehetra takina amin'ny fanatanterahana izany andraikitra izany ny tenany reto avy izany fepetra izany. Voalohany mifanaraka amin'ny didy mandalana manake reto amin'ny tany sy fanjakana ny fanolorana azy. Manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ary fahazaran'asa ilaina amin'ny fanatanterahana izany andraikitra goavana izany izy. Afaka miara-miasa tsara amin'ny filoham-pirenena ankehitriny noho izy ireo miara-miasa akaiky nandritra ny taona maro tao amin'ny tetezamita. Zay le fahatelo. De fahaefatra nandray anjara feno sy mavitrika tamin'ny tolona 7 sy 2 arivo sy tamin'ny fampandaniana ny filoham-pirenena tamin'ny oktobra sy desambra 13 sy 2 arivo. Ary fahadimy nefa tsy maivandanja dia olo ny fifanakaloza-kevitra sy ny fahaiza-manao Andriamatoa Adja André Resampa ka afaka mandrindra ny firaisan-kina sy fiarah-miasa ao anatin'ny gouvernemanta. Nivory tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny GVI etsy andrefa Nambojanahary ny vondrona misy ireo olo-pirenena mandray andraikitra avy any amin'ny faritra ny Toliary io tolakandro io.